Mifamotoana amin'i Jesoa Kristy anio fafito amby roapolo ny volana jolay. Ny fanantenana no tady mampifandray anao amin'ny lanitra, manampy anao hifantoko amiko na dia mianjady aminao aza ny fisedrana. Tsy mandao anao naoviana aho ary azoniko hatrany hatramin'ny tananao. Raha tsy eo ilay tady ny fanantenana dia hitanondrika ny lohanao ka mety hivembeny ianao eny am-piakarana. Mampandalo ny fijerinao ny tongotra ho reraka amin'ny fahitana be ny voninahitra novokarin'ny lalàna makeny amin'ny faratampon'ny fanantenana. Ampatsiaro anao izany fa ny lalana iarahantsika dia mizotra ho any an-danitra. Rehefa saintsaininao ilay tanjona mahatalanjona hiatiafanao dia anjary tsy dia zava-dehibe makaiza tampotampoka eo ny mahamora na mahasarotra ny lalana. Ampianariko ianao mba ho zavatra roa lohatrany no saintsaininao amponao, dia ny fahatsapana ny eo anilanao ahy sy ny fanantenan'ny lanitra. Romanina toko 2:10 ny andininy 2:10. Mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Tesalonianina 2 toko 5 ny andininy 9. Fa satria ny andro isika dia aoka ho ny tena ka hitafy finoana sy fitiavana ho toy ny fiarovatratra, ary hitafy ny fanantenam-pamonjena ho toy ny fiarovan-doha. Hebreo toko 9 ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 7. Ireo zavatra anankiroa ireo dia tsy azo ovana sady tsy hain'Andriamanitra andaingana. Noho izany, isika izay mitady fiarovanao amin'Andriamanitra dia mahazo famporisihana mafy hitana tsara ny fanantenana natolotra antsika, toy ny vato fantsika ny antsika izany fanantenana izany ho antsika. Fanantenana azo antoka sy mafy ary mamaky ny efitra lamban'ilay tempoly any an-danitra ka miditra hatrany anatin'ny toerana masina indrindra.